dia misy miteny amiko, mpanao gazety io sy ireo olona sasany, tena misy olona tena manompanao am'ireny mihitsy pastera amin'ny Facebook ihany, tena zao mihitsy, tsy aloha ve toriana reny olona ireny, azo toriana mihitsy reny dia migadra. Fa ianao dia tena maty enjika sy hopaopain'ny olona mihitsy zao. Dia Jesosy tsy manao hoe torio dia gadrao, satria ianao enjehina noho ny fahamarinana. Torio ny olona dia gadrao izay manisy ratsy ianao sy miteny ratsy ianao, hitenena laingana ronono ny amiko, tsy izany lazain'i Jesosy ato. Fa raha mandeha manenjika sy mitoren'ireny olona reny, izaho mariako manokana, izaho ny nareo tsy haiko fa zaho dia tsy mipotsaka amiko ny fahazavana. Raha tezitra amin'ireny olona reny ka vao maika feno fahankalana an'ireny ka manao aza lambo an'ireny olona ireny, mety hampiatra ny fahefana sy zay vola ampelantanako ho gadrainy. Tsy mbola tahaka ny mpaminany taloha ianao, fa zany ny ato. Za dia mbola gaga ihany misy amintsika dia malahelo sady tezitra mihitsy rehefa enjen'ny olona sy hopopain'ny olona sy tevatevain'ny olona. Za moa tenika an'ireny olona reny dia raha ohatra hoa reny olona reny ho gadrainao, reny olona manenjika sy manaratsy anao reny ho gadrainao daholo, dia raha migadra daholo izy dia iza sisa ny nenjika anao iza, tsisy mpaninona tsony zany ianao. Ka raha fa tsisy mpanenjika ianao dia iza zany ny toerana misy anao aiza, any aloha sa any afara? Any afara. Za indray aloha tsy ianao ohatran'ny olona tsifa tamin'ny azakazaka tamin'ny Meritsetosika, hoe nanao azakazaka afara an'izay tratrako mihitsy afa tsy navelako nisy olona tsony tany afarako nandray azy, nataoko mihitsy zay ezaka arak'izay tratrako hoe taoko tsisy olona tsony ao afarako ao nandray azy, fa za tsy maintsy tonga any amin'ny arrivé. Dia gaga daholo zay nieny hoe enjany zany fiazakazahany zany, tsy nisy olona tsony ta Jesosy izy taorinany, zany hoe tsisy mpaninona tsony izy zany, tsisy mpanenjika intsony izy, zay ny azy matarigetrany. Ataoko zay tsy hanenjen'ny adversairako anahy intsony, anao ezaka faran'izay tratrako mihitsy amin'ny azakazaka io, ataoko tsisy olona tsony anerinako na nyray azy. Dia za sisa no aty afarany indrindra. Izy zany tsy mba voalohany amin'ny farany fa izy ny farany indrindra, manenjika ny any aloha. Mahatonga saina zany fomba filazana zany. Zao ny sariny zany manko. Raha ohatra zany enjen'ny olona ianao, aratsian'ny olona ianao, tenenany zao lainga rehetrarehetra izao anao hoe rabokony e, mivadika biby lava e, hipopotame e, manambady 50 e, sy ny sisa e, mpangorokareny e, mpaminany sandoko e, devolo e, ireo ihany mampiditra ambelavelona sy avoaka daholo zao rehetrarehetra zao. Raha zany ny tenen'ny olona anao zany, enjena ohatry zany ianao dia izy baiboly sambatra zay enjena noho ny fahamarinana, fa azy ninona? Atsika ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha ratsian'ny olona sy enjeny sy ny teny ratsy ohatry zany, zany hoe atao zany zay isian'ny olona foana zany, avela zany ny olona rehetrarehetra zay tian'ny enjika tsy tiana ratsy, anao an'izany, fa izany ny fahasambarana amintsika. Ka raha tratran'izany itsika dia fadio any ny tomany, fadio ny tezitra, fadio ny feno fankalana ka hanao valifaty arak'izay tratra. Fa zao ny lazain'i Jesosy, mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe mivalim-potianareo any an-danitra. Fa tahaka izany ihany nanenjena ny mpaminany talohanareo. Fa raha izany no ataontsika dia isika no fahazavany zao tontolo zao tsy azo afenina, fa tanàna miorina ambony tapony inona terim-bohitra. Dia raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka mafy. Tsika atao tokantrano ato koa ataovy mafy mihitsy horeny manodidina, ataovy mafy mitehaka miaraka amin'ny feo mafy manao aloha anakaoko any zany fahazavana izany. Dia toy izany lisa 9:30, inona tonga antsika io fahazavana zao tontolo zao? Ianareo mifanasy ny tany, fa raha mifanasina ny tonga matsaso, inona indray moa zany nasira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona intsony fa arena any ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo ny fanasy ny tany, ka ianareo ny tonga matsaso dia ahoana?
ianao ny fanasy ny tany nefa manapaka taom-boninkazo ny olona ry tonga maninona zany ianao tonga matsaso anao ko inona tsony mahafanasina anao am'izany zany ve de mba fanasy ny tany zany manapaka taom-boninkazo ny olona ry ananina ry zany mba olona misy jery zany ozy izy reo tavaratra sa tsisy jery ianao ny fanasy ny tany ary io fanasina io de aseho ivelany amin'ity fitafiana anaovantsika ity satria raha vao mandalo ny tanàna ianao mifotsimanga de efa hitan'ny olona reny le fanasy ny tany alleloia reny izy reny mandalo reny reny ny fitafiany reny hitan'ny olona reny isaky ny andro fahafito de efa fantan'ny olona hoe ay ho sabata tokoa androany hitako mivoaka ny fotsimanga efa sabata sady ve ny andro efa sabotsy sady ve reny ny fotsimanga reny le fahazavana manderan'ny tanàna tahaka an'ireny le jiro mirehitra amin'ny alina reny tazaniny eny ambony eny ambony avion na ohatra ianao toerana lavidavitra mahazo tendrombohitra de matazana ny tanànanarivo de mahita jiro be tabe mirehitra amin'ny alina fa misy maintimainty eny tenatenany any misy tsisy jiro zany de maizina be mainty be le tsisy jiro fa le misy jiro ampola na jiro mirehitra amin'ny arabe de hitazana avy eny ambony eny le fahazavana de tahaka izay koa zany itsika le fanasina io zany no fahazavana de hita mitoetranao zany zay reo olona reo aloha de tena mivavaka reo e reo olona reo mba eny hoe mba manaovany olona zavatra tsy manjary fa tena mandefitra e mavita mamindra fo mihitsy reo olona reo reo olona reo ohatra ny tsy mba nitan'izy mivady reo mba niady atao tanàna tao fa ny manodidina de mifampilelalela mifampitoraka vily fampitoraka antsy fampitoraka vilany fampitoraka varina pango fanondraka rano mangotraka zany manodidina fa reo tsy mba nenan'ireo miady fa ireo manko rehefa miady ohatranao de zao fiteny tena eny amoramora ho atena fa ataoko mahita ny anarako zary ty tsy mirarahany zany tsisy baibaiko ny teany zany eo te afy koa te afy raha masaty tsisy maheno mihitsy any ivelany any fa de izy mivady any eo fampitolonao izy dogodogodogodo de izy leo ambany fa misy inonao manapiritrano zareo ambony eo zany ka piritrano ray izy mivady nefa izy efa mifampitolonao godogodogodo tsisy mahenona ny ivelany ary na ny zanany ara tsy mahita anazy hoe miady fa avelany andeha hianatra sy andeha hiasa any ny zanany ao trano zay izy mivady hoe lasa daholo ny ankizy rehetrarehetra avy am'izay ty aty ndray efa maly am'izay tsika efa lasa ny ankizy tsisy maheno zany fa raha ianao manao fotsimanga io ny eniny olona manodidina fampilelalela tsy raha raka fa avy anao fa baraka any zao zay apokalipsy miady atrano io re olona l'olona tsy manjary io vadiko anarany mba olona nefa zany no ataony anarany mba apokalipsy nefa zany no toetrany anarany mba koralina mpitendry zava-maneno nefa zany nanaovany ana vady ny ato aloha fa baraka any raha ny fanasina mitonga matsatso de ahoana ozy izy hainareo ny toiny ahoana tsara ozy izy inona indray nozy izy no mahasira azy tsy zany sanatria ivava hoe olona samy lolona de ifanao totondry de hitan'ny olona manodidinao ny pastera sy ny lolona de ifanao totondry de hitany manodidina de inona zany mahafanasina atsika raha izany ahoana ny toetra atsika raha izany zany ve no toetra atsika raha ny fanasina ny tonga matsatso ahoana ny masira azy fa raha itsika fanasina io no mijanona am'izay toetra ananatsika zay de ianareo izy izy ny fahazavany zao tontolo zao azo afenina sa tsy azo afenina tsy azo afenina fa tahaka ny tanàna eny tenim-bohitra de meo voninahitra le mpanjakany mpanjakany halleloia de asehoy ampiaramonina amitsika ampiaramiasa amitsika tsiraray avy any zany asehoy hoe za le fanasina io teny aloako ny vavako ve ampatsatso le fanasina ty amiko ka inona indray ny mahasira azy sa hatonga azo masira foana mamsira amin'ny olona foana mamioditra amin'ny fiarahamonina amin'ny vahoaka manodidina de za satria za ny fanasina iny ny tany ary zay ny posany mazava amintsika ka raha tonga amintsika ny mazava
tsy azo afeniny zany ozy izy zay tanàna tahaka ny tanàna miorana telombohitra ary nomeny ohatra hoe tsy misy olona koa mandrehitra ny jiro ka mametraka azy eo ambany vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra oatrano izy aoka zava ho masiny olona toy izany koa ny fahazavanareo amen mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hakalazan'ny rainareo zay any an-danitra meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka miandry an'izany ty firenentsika malagasy ity miandry izany vahoaka hazava eo masiny olona izany izy no ankalazaina ozy izy ndraytsika zay izy dia hitanay fa dia tena misy Andriamanitra tokoa aminareo fa mba homba anareo anaraka anareo koa zay amen dia ahoana nefany ho an'ny olona zay ataontsika hoe sarotra be zany resahany zany ka mora fa iza koa nahavitanana zany fa aza mifampitsaratsara fa ny anahy ny fiainako ihany na inona ho resahanao rapasy zay tiako ihany ny any ataoko za koa tsy fatipatorana zany Andriamanitra malala ny atao poko izy malala ny atao tsaiko ho an'ny olona zay tsy anaiky an'izany ny afatra izany zao ny ilazan'ny apôstôly Paoly azy atao amin'ny Korôtianina faharoa toko fahaefatra ny dininy fahatelo ka hatramin'ny fahefatra raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany zao no tian'izany ho resahany raha ohatra ka tsy voahositra ianao dia tsy hisandratra ho avo izany ianao raha ohatra ka tsy voahositra ianao dia tsy niteny aloka ny vavan'i Jehovah no entinao ao fa misandoka fotsiny ianao raha ohatra ka tsy voahositra ianao dia tsy hanapaka ny olona amin'izany fahamarinana zany ianao raha ohatra ka tsy nandray ny afatra Kristy ianao tao tendrombohitra dia tsy ahitan'izany fahasambarana izany mihitsy ianao amin'ny fiainanao fa dia fa nafitofoina fa nafitoinana lava no hitanao amin'ny fiainanao krizy lava olana isan-karazany tsisy fitsaharana ary dia nao aza no lasa fanasina tonga matsatso ka inona tsony no mahasiranao fa satria niafina izany filazantsara izany dia tsy fantatrao dia mazava ho azy fa verezana ny miandry ny olona anankiray fa raha miafina izany filazantsarana izany dia miafina amin'izay ho very fa itsika kosa dia tsy nafenina atsika izany fa nomena atsika naseho atsika dia homena voninahitra ilay mpanjaka satria tsy sitrak'Andriamanitra ny avery atsika fa ho an'izay ho very tsy mazava amin'izany tsy takatry ny sainy zany Davida mpiandrondro ny osorana izany miafina amin'izany hoe tsy hinantsika raha tsy tonga eto io mpiandrondro io miafina amin'izany hoe io no nosorana ka asandratra ho avo tazana eny an-tapitendrombohitra io ilay fahazavana tonga io enjena sy aratsiana sopopaina io tanteraka aminazy le ny vato zay lavy ny mpanao trano no tonga inona ozy izy tonga fehizoro dia miafina ho an'izay very ozy izy izany filazantsara izany indrindra fa ny afatra zay nomena hoentitsika fa raha miafina ny filazantsarana dia miafina amin'izay ho very izay no ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao dia ny sainy tsy mino mba tsy posahany fahazavany filazantsara ny voninahitry Kristy zay endrika Andriamanitra mazava ho azy fa ho an'ny olona zay tsy posahany zany fahazavany filazantsara ny voninahitry Kristy zay endrika Andriamanitra izany dia miafina aminy zany filazantsara zany ka tsy azony satria nahoana no ajambain'ireo Andriamanitra zao tontolo zao tsy ho tany saintsika eto ny Andriamanitra zao tontolo zao zay manakipiny masony dia ny hafarany dia tonga aminazy ny saina tsy mino tonga ilay saina tsy mino satria no ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao ary rehefa ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao io na dia efa nahitany mazava aza dia tonga ho azy ilay tsy finoana ary rehefa tonga ilay tsy finoana dia tsy miposaka intsony ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy mba hitreretinareo moa ny akony zany fahazavana izany raha tonga ny fotoana ka mipetraka amin'ny fanjakana arak'izay faminaniana nambara n'Andriamanitra tamintsika isika ahoana ny akony zany fahazavana zany eran'izao tontolo zao satria
efa tany amin'ny 20 taona lasa no efa niresana sy nanambarana izany. Tonga tokoa izy araky ny perikôpa antsika hoe tonga ny mazava ka tandremo fandrao ny maizina indray no tonga ao anatinao ka ho ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao dia nisaina tsy mino ka dia tsy potsahany fahazavan'ny filazantsara. Mino afa tsy tsika fiangonan'Andriamanitra no tratran'izany ka tsy posahan'ny fahazavan'Andriamanitra satria tonga ny saina tsy mino fa mba hino izay nambaran'Andriamanitra nataony teo amin'ny Davida ka azahoantsika mandray izany fahazavana izany tahaka ny tiafatra izay nomena any Davida ity amin'ny Salamo 7:20 sady amaranantsika ny afatra androany. Salamo 7:20 amaranantsika ny afatra. Salamo 7:20 manomboka ny 20 no vakitsika kasika ny amin'ny Davida izay tondra ny fahazavana ary efa tonga ny fahazavana manomboka amin'ity taona vaovao ity. Zao ny vaky teny ato Salamo 7:20 ny 20. Efa nahitany Davida mpanompoka aho, ny diloiloko masina no nanosorako azy. Haleluya! Izy no mba nitanako, eny ny sandriko no mampahery azy. Izay mampitonga anazy eo tapo tendrombohitra, ny tanàna anankiray tsy azo afeny ny posahany mazava satria nahoana? Jehova, ny tanan'i Jehova mihitsy no momba an'io Davida io ary ny sandriny io izy no mampahery azy. Amen. Haleluya! Tsy hamitaka azy ny fahavalo ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy, fa handripaka ny fahavalony eo ny lohan'ny tavany aho sady amely zay mankahala azy. Zavatra ngeza be nge zany re olona, mba eritrereto ianao tsy hanao ininina amin'ireo fahavalonao ireo sy ireo mankahalanao ireo, fa hijery maso fotsiny ianao. Na hitany masonao izy, na tsy hitany masonao, na reny sofinao na tsy reny sofinao, fa zao ozy izy Jehova no andripaka ny fahavalonao eo ny lonao sady amely zay mankahalanao. Raha mba tianao tonga aminao zany dia manao vamenina mafy dia mafy koa ianao, dia mitia hafa mafy ato tokantrano ato ampiangonana ato. Fa na dahalo na jiolahy na fahavalonao ra-pivavahana io na ranofo na ra-panahy, tsy ianao no andripaka izany, tsy ianao no amely zay mankahalanao fa izy Jehova. Dia hipotsaka aminao ny fahazavany. 20 ny fahamarinako sy ny famindrapoko homba azy ary ny anarako no isandratany tandrony. Ny anarako no isandratany tandrony. Misy fisandratana zany projet na programme eto amin'ny firenentsika, ampandrosoana ny firenena, fisandratana nataon'ny filoham-pirenena, emergence. Fa io raha tsy tanan'Andriamanitra no manao an'io, tsy misy io ry havana. Raha tsy Andriamanitra nanao an'izany, tsy isy io. Raha tsy ny anarany no anaovana an'izany, tsy isy zany fisandratana eto Madagasikara izany. Fa tsika nefa mino fa Jehova fahamarinana no momba an'io Davida io, dia isy eto amintsika tokoa zany fisandratana izany araka ny voalazan'ny Salamo 7:20 ato. Dia 20 dia ampitoetra ny tanany amin'ny ranomasina ary ny tanany ankavanana amin'io. Izy antso hoe raiko ianao, Andriamanitra tsy vatalampy mifamonjena, ary za kosa anao azy hoe lamatoa amboniny indrindra mpanjaka ny tany. Amen. Zany azy hoe lamatoa ambony indrindra ampanjaka ny tany. Zay no netsoko anao, ho lamatoa ambony indrindra ampanjaka ny tany. Eto Madagasikara zany nivoahany zany. Tandremy sao be vinany, fa eto tsy maintsy hotrangany zany, fa izy no loha ambony indrindra ampanjaka ny tany. Ka ho mafy ny tehaka ho voninahitr'Andriamanitra fa izy no anao an'izany. Ao nila zany azy 20 hitahiry ny famindra-poko azy mandrakizay aho ary ny fanakeko hampaharetiko aminy.
hitahiry ny famindra-poko azy mandrakizay aho zany lazainy ny Davida ho mandrakizay aizy tsika zao 1920 hampaharitra ny taranany ho mandrakizay aho ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny faharetan'ny lanitra amen zao ny dikan'izany ty fiangonana apokalypsy ity itsika rehetrarehetra zao zanaka nateraka zanako ara-panahy daholo tsika taranako ara-panahy daholo tsika naranofo nara-panahy fa ny teny fikasana ny menatsika androany enoy tsara am'izao taona 2024 zao hoe tonga ny fahazavana ary avy amintsika ny posana zany fahazavana zany de zao ny teneniny azy ato hoe 1920 hampaharitra ny taranany ho mandrakizay aho zany hoe ity fiangonana apokalypsy ity zany a de tsy ho foana intsony mandrakizay tavy mafy ny amenina sy ny teako voninahitran'Andriamanitra halleluja de nareo zany azamana hoe so de mba ikatona ty fiangonana ty foanana ty tsisy tsony zany am'izao tongavany mazava zao fa ho mandrakizay zany hoe mandra-pikipony masotsika raha mbola tsy tonga Jesosy zany de manino ty fiangonana ty eo foana fa za metretra ho faty de anao ny ty fiangonana ty tsy maty tsony ty fa io mandrakizay de masami mba matadidy an'izany rehefa kaiky ho faty hoe ho lasa ry ava malala faraky ny tory teny tamin'ny fiarabana teny distrikany Bevalala iny moa ty amintsika Malao Bevalala de hoy ny pasteur atsika tamin'izany za no lasa ho any amin'ny varotsy mifody fa ny fiangonana dia isokatra foana fa tsy misy ifody reo na ny iray ary fa isokatra foana ny fiangonana mandra ka aza miala amin'ny fiangonan'Andriamanitra fa io eo mandrakizay hampaharitra ny taranany ho mandrakizay aho ary ny seza fiandrianany no tahaka ny faharetan'ny lanitra za koa zany de mino an'izany koa fa ny taranaky pastera Mayolina koa mandrakizay maraba tonga amin'ny fataperan'izao tontolo zao de ho aiza koa zany ho eo ny aranofo fa eo koa ninona ny ara-panahy za zay mianakavy kely zao tamin'ny fiampiarabana tratry ny taona ataon'ny fianakaviana nisany zay raha tambatra zay mianakavy kely efa 20 miaraka ny vady sy ny vinanto sy ny zafy kely efa 20 oraiky amin'ny 20 satria efa misy arivazy ho avy eo amin'ity koa ny zanakavavy eo koa fa misy arivazy zany mitombo foana zany le taranaka de iny ho mandrakizay tsy ho lany taranaka mihitsy zany tsika itsika koa nefa mbola maninona koa tsika mianakavy rehetrarehetra koa mbola mitera mbola firy mibevoka hitako mitratrevatreva eny mbola tonga ty tsy akory hoe bevoka de tsy mandeha mivavaka fa mbola iny mitratrevatreva sady mitazona lamosina de mijanona kely mandroso indray ho mandrakizay tsy inona ninona taranaka tsy aiza fiandriana no tahaka ny faharetan'ny lanitra tsy haiko zany na mandafiry zany na mandafiry 130 raha mafoy ny lalako ny zanany ka tsy mandeha araky ny fitsipiko raha ny teniko no ataon'ny fahavetavetana ary ny ditiko ny tsy hitandremana de ho valiko tsorakazo ny fahatsony ary kapoka ny elony tsika zany raha tsy mandeha araky ny lalan'ny Jehova io mahafoy ny lalan'ny Jehova io tsy mandeha araky ny fitsipony manao ny tenin'ny fahavetavetana io tsy mitarana ny ditiny de tsy ho vonoiny fa tsorakazo no amelezany atsika tsy haiko na rambonombo no amelezany atsika am'izany na rambotsoavaly na rambonosy fa de ho karavasiny am'ireny zany tsika ho kapohintsika fa izy tsy afoy atsika me ho voninahitra le mpanjakan'ny mpanjaka halleluja tahaka ny zanaka ny zanaka maditra de akana karavasy fekibo karavasina fa tsy mafoy zanaka ny ray aman-dreny de tahak'izay koa zany tsika 13 ny famindra-poko tsy hofoanako aminy amen ary ny famarinako tsy avadiko amen ny fanakeko tsy hotsoahako ary ny lazain'ny molotro tsy hovako zao zavatra raha zao no ny anianako tamin'ny fahamasinako tsy andainga amin'ny Davida mihitsy aho tsy andainga amin'ny Davida mihitsy aho
zany hoe ny teny lazain'ny Jehova zany dia tsy maintsy ho tanterahany fa izy tsy andainga amin'ny Davida mihitsy me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Haleloya! Ino moa zany tsy andaingan'ny Jehova zany? Ny tarana ny aritra mandrakizay, ny seza fendriana no taka ny masoandro eo anatrehako, hampitoerana mandrakizay taka ny volana izy, taka ny vavolombelona marina any an-danitra. Izany ry vahoakan'Andriamanitra no ataon'ny Jehova amin'ny Davida mpiandriondry zay nosorany mpanjaka, tsy ho aminy ihany fa hatrany amin'ny vahoakany sy ny taranany, dia aritra mandrakizay, ny seza fendriana no taka ny masoandro eo anatrehany. Ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Tsaorantsika Andriamanitra amin'izany afatra izany a, aloha hitsangantsika hivavaka amin'ny tinana izany afatra izany, satria dia ngeza be ity afatra nomena atsika mamarana n'ity volana janoary ity. Tena lehibe dia lehibe tokoa izy ity, ary matoky afa itsika tsiraray avy a dia ahita fifaliana amin'izany afatra izay nomena atsika izany. Hivavaka ary tsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehova Andriamanitra raha eo, hoy ny soratra masina zay nivakianay teto hoe ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro. Toy ny fahazavan'ny maraina tokoa zay tompo amin'ny fiposahan'ny masoandro, satria nosoranao izao vahoaka izao, izao fiangonana izao, i Davida kely mpanomponao, fa ny fanahinao Jehova no nampiteny azy, ary nitenjany laoko ny vavany dia avy taminao irery any. Izy no efa tendrenao hanapaka ny vahoakanao amin'ny fahamarinana, handeha amin'ny fahatahorana anao, dia hiposaka aminazy tokoa izany fahazavana izany, satria lehilahy zay voasandratra ho ambonin'ny lehilahy rehetra izy. Misaotra Andriamanitra raha eo fa tsy vitany izany ihany, fa mbola nitahinao koa izany mpanomponao izany, ka nilambarahanao hoe ny tananao no omba azy, ny sandrinao no ampahery azy. Ianao nandripaka ny fahavalo eo ny lohany, ianao no amely zay mankahala azy, ny fahamarinanao no famindrapo azy. Ary ianao Jehova Andriamanitra nilaza fa ampaharitra ny taranany io mandrakizay, ny seza fiandriananao no eo anoloany mandrakizay koa, ka haritra mandrakizay, na ny fiangonana apokalipsy izany, na ny vahoaka eo aminy. Misaotra koa Andriamanitra raha eo fa raha mahafoy ny lalanao tokoa zao fiangonana zao, ka mandany didinao ka tsy mitandrina azy, dia tsy andringana azy ianao araka ny teny nomenao, fa hovalianao amin'ny tsorakazo izahay amin'ny fahadisoanay, ary hokapohinao no ny eloko zay nataonay fa tsy andringana anay. Ny famindraponao ianao tompo dia tsy foananao amin'izao fiangonana zao, ary tsy vadika amin'ny fanekenao mihitsy ianao ka tsy tsoahanao izany, fa zay nilazain'ny molotrao dia ho tanterahanao. Ary efa nianiana koa anao Jehova hoe fa tsy andainga amin'ny Davida mpanomponao mihitsy, ko dia tolotrainao ary Jehova ny dera sy ny atra sy ny voninahitra mandrakizay. Ka izao fiangonana apokalipsy izao tokoa ne dia ho fahazavana izy zao tontolo zao, ka toy ny tanàna tsy azo hafenina zay miorona eny tendrombohitra, satria izahay no fanasy ny tany ho ianao. Ary sambatra ianareo raha injehana sy aratsiana noho ny fahamarinana, itenenan'ny olona lainga sy itenenan'ny ratsy ianareo noho ny amiko ianao Jehova fa anao ny fanjakan'ny lanitra, anareo ny fanjakan'ny lanitra, fa toy izany ihany koa ny nanenjehana ny mpaminany izay talohanareo, ka dia mifalisy miravoravoa ianareo fa lehibe ny valim-pitenareo any an-danitra. Anao ary Jehova ny dera sy ny atra sy ny voninahitra mandrakizay. Izany vavaka izany dia mbola angatanay sy tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Haleloya, amen.